miamazava ny fahamarinana, miamazava ny fahamarinana, fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaika ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao, ary toro-teny manangana fiainana, fanovana fiainana, fampianarana ara-baiboly. Mbola tsy nisy ny toro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra, ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina afaka nareo soadevo. Jaona toko fahavalo ny andiny ny faharoa amby telopolo. Fanafahana sy fiaina vaovao andravana reo asana demoni, hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao, arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andrias, hivavaka ao anao aho 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76. Hivavaka ao anao aho. Tadio fa velona Jesosy Tompo izay torianay aminao avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra. Miamazava ny fahamarinana. Miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka izao fahita lavitra izao manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao ny tenako a, dia Jehovah-Andriamanitra ny Israely amonjy anao ihany koa izay mahita amin'ity maraina vaovao mahafinaritra be ity. Araka ny efa nampanantenana antsika rehetra dia androany no ijoroko vavolombelona ampahafantarako antsika rehetra ireo dingana ara-panahy sy ny fomba nitsony ny Tompo manokana amin'izao sehatry ny fanomponan'Andriamanitra izao, ka manasanao ampitiavana be mihitsy anaraka hatramin'ny farany izao fandarana izao. Alohan'ny hidirako anatin'izany rehetrarehetra zany nefa dia hivavaka isika metraka ny fotoana eo am-pelantan'Andriamanitra. Raha eo misotro anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta, mbola afaka mijoro vavolombelona eto indray aho voninahitry ny anaranao. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao Tompo, angatahako ny osotrao sy ny herinao andrakotra ity fotoana ity hitondra fiainana ho an'ny sabatan'olona izay mahita amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Misaotra Tompo. Amen. Ya, ao anatin'ny sehatry ny fampiponan'ny Tompo zany ny tenako ankehitriny efa 17 taona zay no tondrako fiangonana. Talohan'izay tondrana fiangonana 17 taona zay dia betsaka ny zavatra nalovana. Tamin'ny fakely koa raha tsy diso tany amin'ny 9 taona tany na 7 taona, nisy taona tamin'ny fariparitry ny Andravoahangy iny dia natsaka rano tamin'izany fotoana zany amin'ny 5 eo no natsaka rano, somary efa maizimaizina moa tamin'izany dia ny zavatra nitranga tamin'izay za le amalela moa zany dia hoe za zany manova an'le rano anatin'le vovo, dia mampakatra an'le rano dia fenona daony le anabavy rehetrarehetra dia lasa zareo dia za no tratra farany. Dia ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay misy miantso ny anarako, misy roatra ngeza be zay eo akaikin'le fatsakana rano zany dia misy miantso ny anarako tao. Natahotra aloha satria le feo miantso anao ohatrany hoe feo ana rangahy, ohatrany hoe dadabe ny ilazako azy fa somary gras zany le feo, ohatrany hoe somary matevitevina feo an'olona efa nahazo taona be zany le feo zany miantso ny anarako. Dia natahotra moa fa dia mikorompaka be dia lasa tapaka raha ny ansasaka le rano sisa ny tonga tany an-trano, satria niazakazaka mitondra le rano tao anatin'le sio maraka tonga tany an-trano dia mikakabe tantara tamin'ny ankizy tao an-trano hoe zaho ny anarako nisy niantso taloha dia gaga ny ankizy hoe mety matahotra ianao nijanona rehetra ohatr'izay. Tsy fantatro hoe inona ny anton'le izy, tsy fantatro hoe inona ny mahatonga nisy niantso satria mbola kely tamin'izany fotoana izany. Efa nanomboka nahazoazo taona amin'izay zany niditra tao anatin'ny hoe fahatanon-drana dia nanomboka nanao fiainana, niaina tao anatina karazana fahotana maro dia tratrana aretina sy sitrapanafody ny tenako tamin'izany fotoana zany. Nisy fotoana efa nanao nisy fanaovana antsoantso na analyse de sang zany tamin'ny faritra n'Ambodivona iny, tsy haiko fahitantsika amin'ny parkage n'Ambodivona le fandraisana taxi bosy amin'ny Cotis sy ny tariny ireny. Dia teo akaiky teo nisy niantso hoe manao analyse gratuite zany, dia niditra zany nanao analyse de sang. Ny zavatra nitranga
positif le aretina tamin'ny alalan'le analyse de son asainy miverina zany taitra rehefa nahita ny zavatra io satria ny zavatra tsapako tamin'ny toebatako rehefa nisan'io aretina io somary miareraka lasa rera-dava lasa nianaia tamin'izany fotoana zany tsy tafaka-pikarana tsy tafakatra tohatra nefa za olona tena hoe olona mpanao fanatanjahantena ary tena tiany zany natanjaka tena natanjaka zany fa no ity aretina ity zay tsy fantatro hoe efa nisy an'le aretina fa ny zavatra tsapako fotsiny dia hoe miareraka ny vatako lasa ohatrany tsy mitovy amin'ny heriko taloha nefa mbola tena ao anatin'ny fahatanyrana tena tokony hoe ao anatin'ny tanjaka sy ny hery fa no ilay aretina dia ninina ny heriko fa nampon'izay vo henoko ny valin'le analizy vo miahotry ny hoe nanampitrotraka ny fahionoko an'iny tena vao miareraka tao anatin'izany rehetrarehetra zany misy fotoana moa rehefa mihetsika io aretina io dia safotra tamika tsahako ny tantara tamin'ny ray aman-dreniko hoe zany ka misy aretina ohatr'izao za misy aretina tsy sitrapanafody tsahako ny tantara tamin'ny famiako na ny praitapo tamiko satria ohatrany hoe menatra zany raha hitantaran'izany tamin'izany fotoana izany tatio arina ny zavatra nitranga nidomina fiara teo radama premier miakatra ny anjanahary io andro alahady tamin'izay fotoana izay ny mamako raisina tokanana mpiandry dia andeha hanatrika an'le fotoam-pivavahana nidomina fiara 405 menamena tadidiko tsara telo ny anadato io zay no voadona raha matoa zay ny anankiray dia nisy zazavavy kely dia za zany ny anankiray mipitika teo amin'ny 20 metre teo rehefa nidomina io fiara io ny zavatra nitranga nefa tamin'izay izy mianakareo tonga dia tsy natsiaro tena fa nybataina letina nakany amin'ny hôpitaly zany fa za tsy naninona mihitsy tsisy naratra tsy misy olana na dia kely azy kagabe ny olona moa teny taminah hoe andany ianao manaraka an'ireo anatin'ny fiara io dia letina any amin'ny hôpitaly sao dia maninona toa zay hoe za tsy maninona fa zany dia hivavaka fa tokanana mpianatra ny mamako dia andeha hanatrika an'le izy dia lasa nandeha nakany am-piangonana tadidiko tsara mihitsy ny tenenitenenindreniko tamin'izay fotoana zay rehefa niteny taminao zaho ary ny mama voadona ny fiara dia ozy izy hoe raha maty tamin'iny ianao ozy izy dia tany amin'ny elo zay niteneniny tamiko tamin'izay mbola mifantsika tao anaty loha vatrambo zao le izy dia marina tokoa zany raha maty satria tao anatin'ny fahotana raha maty tamin'iny dia tany amin'ny elo nomeny ny tombotombona ny fahavelomana mbola tsy fantako ny antony eritreretiko fotsiny dia hoe voadonana fiara ohatrany olona voadonana fiara dia hoe velona zany fa tsy maty zay ny zavatra niseho tateo arina nefa ny amafy lay aretina tamiko misy fotoana sepotra mihitsy manepotra ana le aretina dia ny zavatra nitranga nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay hoe Andriamanitra afao amin'ity aretina ity fa raha ohatra ka sitranonao amin'ity aretina ity za dia an'olo tena ho anao na za anao mpiandry na za anao pasteur na za anao diakona tonontononiko teo daholo hoe na za anao vokovoko manga zany ny zavatra mba fantako tamin'izany fotoana izany manko dia ny zavatra niseho teo am-pivavahana teo za eo am-pivavahana za mivavaka mafia nahita fahazavana be nisy tanana angezabe nikasika teto amin'ny androko teto dia efa voakasika io tanana io ny androko tonga dia namay be daholo ny vatako ray manontolo zay ny zavatra nitranga za mbola tsy nafantatra tontolo ara-panahy be loatra dia nitapahako le fahitana naseho antombo zany tao anatin'izay nahitako an'izay hoe tanana zay niditra tamin'ny hazavana be mihitsy dia avy eo rehefa nanantona nakany amin'ny hazavana dia nisy tanana nikasika teo amin'ny androko tsy fantatro hoe inona ny antony hoe inona ny tanana mikasika iny fa dia za fotsiny dia hoe nisy tanana mikasika teo amin'ny androko dia namay be ny vatako rehefa avy eo tao arinan'iny nahita fahita lavitra nijery fahita lavitra ohatranao mijery azao misy mpanompon'Andriamanitra na mpanompovavin'Andriamanitra nijory vavolom-belona teo dia oza hoe andeha hanantona an'ity mpanompovavin'Andriamanitra ity hivavaka rehefa tonga tany moa za dia nampitenenin'Andriamanitra io mpanompon'Andriamanitra io hoe raha manolo tena manaiky ny antson'Andriamanitra ianao fa ianao antson'Andriamanitra ao apôstôly dia ho sitrana amin'io aretina io dia iza moa ny olona tsy te ho sitrana zany eto ambonin'ny tany rehefa marary mafy betsaka ny olona mandany arena mandany vola mitady fanasitranana mitsabo ny tenany ny nahy zany ny afatr'Andriamanitra tonga tamiko dia hoe raha manaiky ny antson'Andriamanitra ao apôstôly ho mpanompon'Andriamanitra zany dia ho afahan'Andriamanitra ao anatin'izay aretina mahazo azay dia tery dia tonga dia niteny moa za hoe za tena vonina
anolotra ny tenako an'Andriamanitra hatramin'ny farany satria moa zako hoe fa nanao voady raha teo a tao amin'le zany mivavaka zany a dia ohatrany hoe nampifanandrefin'Andriamanitra tamin'ny tenynyity mpanompon'Andriamanitra ity a ilay voady nataoko teo anatrehan'Andriamanitra dia vao nametrahan-tanana moa zany tamin'izay fotoan'izay tonga dia nareo hoe nisy fiovanana toe batako eniko ny anatanjaka tsy hoe tonga dia ngeza teno eo a fa somary mbola naia fa ny herim-batako fotsiny reko hoe nanomboka ny verina dia nijerevako herinandro tsy naninona ntsony a jerevako herinandro tsy naninona ntsony dia avy eo moa za nanolo tena ho an'Andriamanitra mihitsy a niala tamin'ny fianarako a dia nanolotra ny tenako nao asan'Andriamanitra feno nianatra baiboly a tao anatin'ny taona maro nianarana baiboly efa nanomboka niditra nanao asan'Andriamanitra amin'izay a nianatra baiboly a ny fadianina nitezay natao anatina fivadikanina 3 andro sy 3 alina isan-kerinandro zany hoe raha ny mangatsika fotsiny sotroana mandritra ny 3 andro sy 3 alina amin'ny etoandro zany nao manomboka tsy mihinana dia amin'ny alina koa ianao tsy mihinana dia 3 andro sy 3 alina ohatr'izay zany le izy herintaona teo a nanaova fivadikanina ohatr'izany isan-kerinandro tena kely a fa ao anatin'le formation maha-mpanompon'Andriamanitra zany ilay dingana n'le fivadikanina dia narahana dia rehefa vita indray a ny 3 andro sy 3 alina dia avy eo niditra tamina fivadikanina 5 andro sy 5 alina dia avy eo niakatra 7 andro sy 7 alina dia nisy taona nanao fivadikanina 10 andro sy 10 alina dia tateo aoriana moa zany efa nanomboka hoe nanao asan'Andriamanitra amin'izay zany nanomboka hoe nitarika fotoana manomboka mba manao délivrance mandroka démonie mametra tanana zany dia mandroka an'ireny olona voafatotra na démonie na asana devoly ireny zany roana le devoly mamatotra azy dia reo hoe misy devoly mivoaka misy devoly tsy mivoaka dia tamin'izay fotoan'izay nanao fivadikanina daholo izay ankizy tao an-trano 3 andro 3 alina nataonay dia rehefa nitapahana le fivadikanina 3 andro 3 alina dia izaina ndray fanapahan-kevitra hoe andao tohizana atao 7 andro sy 7 alina fa misotro jus zany hoe jeune partiel ny filazantsika azy zany hoe misotro jus za tamin'izany fotoana zany a jus ray vera isan'andro zany nosotroko tamin'izany fotoana zany mandra-patapitra n'le 7 andro sy 7 alina vita ny 7 andro sy 7 alina zavatra nitranga nanomboka reko hoe azo tsapaitanana ny fampiasan'Andriamanitra vavaka ho an'ny marary asitrana enonao hoe eo am-pivavahana ianao tonga dia mare ny fanatrehan'ny tompo tsy mare maimaina tsy mare mavesabesatra misy olona atao délivrance tonga dia mivoaka ny devoly be dia be ny zavatra nitranga fandray andro a nanao vavaka akalamanjana na fitorina filazantsara akalamanjana teny amin'ny faritra Mahamasina tamin'izay fotoan'izay nisy olona narary zay teo imason'olona io olona io a nametrahako tanana ohatrany hoe somary nananam-pasahiana zay tao anatin'ny hafanam-po tamin'izany fahazazana tamin'ny asan'ny tompo zay a nametra tanana teo amason'ny olona tsy sitrana le lehilahy miraikitra zay ny tanan'le lehilahy ny ilana iny zany miraikitra tsy sitrana izy nametra-panontaniana hoe famanino efa nanao fivadikanina 3 andro 3 alina isan-kerinandro nandritry ny herintaona nanao fivadikanina 5 andro 5 alina nanao 7 andro 7 alina 10 andro 10 alina nanao 70 andro 70 alina fa misotro jus famanina ity lehilahy ty a no tsy mbola sitrana zany hoe mbola misy karazana aretina zany a rehefa hoentina mavaka tsy mety sitrana misy karazana démonie zany a rehefa roahana tsy mety mivoaka dia teo a nametra-panontaniana hoe fa maninona raha no misy fetran'le izy efa ny tompo miteny manao hoe raha mino ahy ianareo izy dia niasa ataoko no ataonareo a ena no asa lehibe noho izany ianareo fa ny zavatra nitranga nefa teto tsy sitrany tirana mandy teo imason'olona na ny olona ragaga daholo na za koa raha tamin'izay menatra hoe miantso olona rehefa alaka misy mampitsina ny Mahamasina fantatsika zany tonga dia nitangorona ny olona fa tsy sitrana ilay lehilahy dia teo ano nandiny teny tao anaty vavako hoe inona ny tokony atao tokoa nisy taona nandeha nanao fety ara-baiboly zay fotoam-pivavahana voatendry ny Jehova ireny a tao anaty taxi grosy a no vagin'ny tompo apôstôly maromaro zay no miaraka dia samy nanana ny fomba namangin'ny tompo azy avy fa ny anahy zany ao anaty taxi grosy toa dia mandrefy eo hoe midiranao fivadikanina 7 andro 7 alina fa rano mangatsika fotsiny sotroana zany hoe tsy misotro jus tsy misakafo fa tonga dia misotro rano mangatsika fotsiny mandritry ny 7 andro sy 7 alina dia niteneniko moa ilay reniko ampananitaizana azy satria izy niara-mipetraka tamin'ny teo hoe zaho ary mama
marefy eo hoe ndana mifady any efapolana dia ozy izy navaliny ao hoe raha mahasoanao zany ozy izy dia ataovy aika tsy izary ery fa ny apôstôly namako koa na rebitsika dia rehefa vita le fety ara-baiboly eo amin'izay jerevako ny sasany tonga dia nijanona tany amin'ilay toby fanatanterahana fety hoe faninona ty ianareo hoe izay fady any dia kakabe hoe to mifanojo izy zany fa tsika reto koe zany miaraka ny bitsihan'Andriamanitra hifady anina daholo. Dia za moa niakatra taty Antananarivo dia rehefa tonga taty Antananarivo dia tao anatina toby zay no nanatanteraka an'ilay fivadikanina 7 andro sy 7 alina. Tao anatin'io zany rehefa nydinianay ny voalazan'ny baiboly raha diniana Jesosy Kristy tompo talohany nanaovany asan'Andriamanitra natao batisa izy aloha vita ny batisa dia nilatsahany fanay masina ny tompo. Dia rehefa nilatsahany fanay masina izy dia ho ny voalazan'ny baiboly hoe nety ny fananakana nefitra izy ho alaim-pana dia nifadianina 7 andro sy 7 alina tany izy. Vita ny fivadikanina 7 andro sy 7 alina teo ny tompo vao nanao ny asan'Andriamanitra rehetra na nasitrana ny mararitra na nadio ny boka namoaka démonie nanangana maty hatramin'ny tenany ary nitsangana tamin'ny maty ihany koa niakatra velona any an-danitra. Teo zany rehefa nydiniana eto anaty fivadikanina ilay sehatry ny asan'Andriamanitra dia ialoavana fivadikanina 7 andro sy 7 alina mihitsy ilay asan'Andriamanitra atao mba ho tafavoaka tsara ho araka ny tokony izy. Satria nisy fotoana ny tompony nampianatra any amin'ny marika 7 hoe iny karazan'iny tsy azo avoakana amin'inona amin'iny afa-tsy amin'ny fivavahana sy fivadikanina ihany. Zany hoe misy karazana devoly zany tsy tafavoaka mihitsy raha tsy mpanompon'Andriamanitra manana an'ilay herin'ny fivadikanina 7 andro sy 7 alina no mandroaka an'ilay devoly. Satria raha tadidinareo tsara iny tantara iny mpianatra namoaka an'ilay devoly tao anatin'ilay zaza fa tsy tafavoaka ilay devoly. Dia ozy izy ny mpianatra rehefa tonga tany an-trano hoe mpampianatra fanan'iny izy any tsy natafavoaka an'iny devoly iny fa ny tompony efa vonametra tanana nandroaka an'ilay démonie tonga dia niala ilay devoly. Tsy hoe satria izy Jesosy zanak'Andriamanitra avy any an-danitra fa nitafinofo izy tetỳ ambonin'ny tany ary miaina tahaka amin'ny olona rehetra izy tetỳ ambonin'ny tany fa navita an'ilay fivadikanina izy dia rehefa nandroaka an'ilay devoly izy dia niala ilay devoly. Zay natonga azy ny teny hoe iny karazan'iny tsy azo avoakana amin'inona amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana sy fivadikanina. Zany hoe misy olana tsy mety afaka raha tsy mpanompon'Andriamanitra manana an'ilay herin'ny fivadikanina mandrava an'ilay olana amin'ny alalany vavaka satria fivavahana sy fivadikanina. Faharoa, misy herina démonie tsy mety mivaky, tsy mety mivoaka, tsy mety miala, fatorana devoly tsy mety miala amina olona. Raha tsy mpanompon'Andriamanitra misy herina fivadikanina 7 andro sy 7 alina no manao délivrance an'ilay olona izay voafatotra. Zay no mahatonga an'ilay olona maro zany hoe efa nitety fiangonana tarisy izy natao délivrance fa ny eo ihany eo nangataka fametrahan-tanana tamina karazana mpanompon'Andriamanitra. Tsy hoe le mpanompon'Andriamanitra no tsy mavita, tsy hoe le fiangonana nandehananao no tsy ampian'Andriamanitra na hoe tsy misy fanasitranana, fa misy karazana démonie tsy tafavoakana amin'inona amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana sy fivadikanina ireny. Zay no natonga anay niditra tao anatin'ilay fivadikanina 7 andro sy 7 alina dia niaina tao anatin'io fa 3 andro aloha mbola maivamaivana ilay fivadikanina. Niakatra tonga tany amin'ny 5 andro sy alina tany efa manomboka tsy mahetsika intsony ianao, manomboka tsy mahita tory intsony ianao. Be dia be ny zavatra naseho antompo tao anatin'ilay fivadikanina 7 andro sy 7 alina. Tao anatin'ny fivadikanina 7 andro sy 7 alina no nandraisaky ny ositra maha-apôstôly ampanetreteny zany tsy sanatriko hoe misoratena ny tenanay hoe tonga dia apôstôly fotsiny hoe misoratena dia za tonga dia hitondra fiangonana na hoe za hitory-teny eto amintsika eto, fa nisy dingana natao ampanetreteny, nisy ezaka natao ampanetreteny nazahonan'izany ositra maha-apôstôly zany. Mety hiteny ianareo hoe fa maninona no mitsoka trompetra, fa maninona no tsy tokony angina ve hoe rehefa hifadianina ianareo dia hibango tsara ny volonareo dia tsy miteniteny fefahazonareo sady ny valim-potianareo rehefa hifadianina ho Jesosy. Zany hoe ianao anatin'ilay fivadikanina ny manginy tsy ampahafantarinao olona hoe hifadianina ianao satria efa azonao sady ny valim-potiana, zay le mitsoka trompetra. Fa rehefa vita ilay fivadikanina dia ohatry nataony voalazan'ny baiboly nambara tamin'ny olona rehetrarehetra le izy. Zany hoe aorianan'ny fahavitan'ny fivadikanina zany tsy misy lalàna manohatra amin'izay raha mitsolo vavolombelona ilay olona fivadikanina.
fifadikanana fa alohan'ny idiran'ny fifadikanana tsy afaka mijoro vavolombelona izy satria efa azo sady ny valim-potiany amin'izay mba sivy taona zay ny voalazany be ka eto zany raha ohatra ka manambarana zany fijoroana vavolombelona izany no tena ho voninahitra Andriamanitra satria betsaka ny fampianarana ho ampianarako eto dia sao dia ametra-panontaniana ianareo hoe taizany nazahoana an'izany taizany no nazahoako fahefana ahafahako mampianatra sy hijoro vavolombelona eto amintsika mahakasika ny zavatra be dehibe ao anatin'ny tontolo ara-panahy dia noho ilay dingana natao ny amin'izay fifadikanana 100 andro sy 100 alina izay nahazo iraka manokana atao anatin'io fifadikanana 100 alina io voalohany indrindra aloha dia hivavaka ho an'ny olona ao anatin'ny aretina na voafatotry ny asana demonia reny karazana ozona ireny araka le fanteneniko teo hoe misy devoly tafavoaka na mpanompon'Andriamanitra tsy nifadianina 100 andro 100 alina betsaka manko ny olona miteny tsy tokony hifadianina zany tsony amin'izao fa za tena miteny aminao raha te hitazona hay-panahy ianao te hitazona hay-panahy dia ny fifadikanana matetika ny vahola betsaka nge ny olona mivavaka amin'izao fa maina be tsy mare ninino tsy mare fanatrehan'Andriamanitra forsena sy terena tena tsy mare nininona mihitsy satria nao tsy ampy fifadikanana ka misy karazana demonia tsy tafavoaka mihitsy raha tsy mpanompon'Andriamanitra misy heriny fifadikanana 100 andro 100 alina no mivavaka ho an'ilay olona zay aloha ny iraka voalohany ho anao zay matsapa zany ianao fa voafatotra na ozony io na famisaviana io na renao hoe misy devoly mampitahotra ianao manofy fatorana bibilava injenao omby mainty mahita tarondro sy tanalahy mahita zavatra mampitahotra eny amin'ny zorotrano na ny zanako ao miaina amin'izany zavatra izany na ianao le toratorana le menjenjera mifanintona ireny manasanao ampitiavana anatona an' Jesosy voalohany indrindra an'olo tena ho an'Andriamanitra dia hivavaka ho anao izay mpanompon'Andriamanitra izay aloha voalohany aretina misy karazana aretina tsy sitrapanafody ny amantaranao fa aretina asana devoly le aretina mahazo dia efa nitsabona nandaniana vola makarena fa tsy hita atao radio tsy hita atao ny analyse de son tsy hita scanena tsy hita atao daholo io ampiasana ny fitaovana avolenta rehetrarehetra io hitarafanan'le aretina fa tsy mihitsy tsy hita mihitsy le dokotera mialanena fa tsy mahita nini nefa ianao mare hoe misy zavatra mandehandeha ao anatin'ny kibonao misy zavatra marary ao anatinao misy zavatra tsy normal ny anatinao any zay le aretina vokatry ny asana devoly ny tanjon'le devoly amin'iny zany dia zao amononanao andanina ny fanalanao ray manontolo zay ny tanjon'le devoly amin'iny iny le ilana vavaka fanolorantena ho an'Andriamanitra za aloha tsy mpitsabo ny mpitsabo mango tady famasitranana dia miala le marary makany amin'ny dokotera dia rehefa sitrana dia zay rehefa tsy marary tsony moa zany izy dia tsy hitany tsony ny dokotera io mandrakizay tsy zay ny na no iraka fa ny irako hitonan'ny olona ho amin'Andriamanitra araka ny anaran'ny fiangonana izay anirahan'ny tompo aho moa zany dia hoe kristianina mandova lanitra hitona olona ho any an-danitra zay ny anotanjoko zany hoe ny olona azoko antoka zany fa tena ho afahana mandrakizay ary tsy iverenan'le asana devoly intsony tsy iverenan'le aretina mitaiza intsony dia ny olona manolo tena ho an'Andriamanitra misy fiarovana satria Jesosy mampianatra fa raha misy devoly anankiray moahanao anatin'ny olona anankiray ka tsy miambony olona io dia mitondra namana le devoly 7 ary ratsiratsy kokoa mihoatra ny teo aloha mahazo azo ny voalazan'ny baiboly ka misoroka an'izay ho anao zay tapa-kevitra an'olo tena ho an'Andriamanitra azoko antoka fa tsy hiverina tsony zay devoly roahana rehetrarehetra na io aretina hafahana aminao io fa raha olona ka hitsapa fotsiny na hoe andeha hitsapy tena fotsiny dia mampitahotra ny amin'izay olona izay zay ny iraka voalohany faharoa betsaka ny fahamarinana ao anatin'ity baiboly ity fahamarinana tsy misy kileny ho ampianarina atsika hitory an'izany ny antony isehoako eto amin'izao fahita lavitra izao anambarana zany be dehibe ny fahamarinana tsy misy mitory amintsika ohatra fotsiny zao reny ohatra ny resaka fahalotona ohatra ny vehivavy maloto ny fadim-bolana tsy tokony hitambatra amin'ny olona ao anatin'ny fiangonana fa tokony anana ny toerany manokana rehefa ao anatin'ny fiangonana zany mbola ho ampianariko eto anatin'ity fandaharana ity avokoa
ary afaka marentsika ao anatin'ny baiboly tsara mihitsy zany rehetrarehetra izany. Afaka mametraka fanontaniana ianareo hoe fa ahoana, afaka miteny ny avianareo manokana, ny hevitrareo manokana ianareo hoe fa ahoana ny mbola tandremana zany amin'izao fotoana izao, dia ho valitsika ara-baiboly. Itsy-andany ihany koa ny olona hoe maloto apaty, olona avy mikirakira faty miditra any am-piangonana, na hoe ny fitondrana faty ao am-piangonana. Mbola ho azavantsika eto ihany koa zany, ho ampianarintsika eto. Itsy-andany ihany koa ny hoe fitondrana kapa miditra ao am-piangonana. Ny olona tera-bao voateraka dia mandeha makany am-piangonana antsofina rano ilay zaza, tsy ratsy zany, fa ara-baiboly ve sa tsy ara-baiboly? Zany no resahantsika eto amin'ity fandarana ity avokoa. Androany moa zany mbola mijoro vavolombelona mampafantatra fa ny fandarana manaraka anomboka hitondra teboka mazava tsara ny amin'ireo fahamarinan'ireo. Itsy-andany ihany koa ireo fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehova mahakasika ny sabata, voaloam-bolana, ny voaloam-bokatra, ny paska, ny fitsofana trompetra, ny pentekosta, fanavotana, fitoerana mitrano ratsakazo, na hoe fetin'ny tabernakely. Zany rehetrarehetra izany ireo fety fito voalazan'ny baiboly, mbola ho ampianariko tsiraidray eto avokoa zany rehetrarehetra izany, anam-polofona amintsika fa rehefa hivavaka sika dia tena tokony hivavaka ho any an-danitra maro mba tsy ho fitaka ianareo. Zany hoe tsy hoe za koa missionnaire amin'ny vaninandro farany, za tsy miteny an'izany satria betsaka ny olona miteny an'izany zavatra zany, fa manana ny iraka ny rahan'ny tompo ao fotsiny a dia mba hizaran'izay mission ako zay a. Dia za mino manko hoe matoa irahan'Andriamanitra eto a, misy olona tian'Andriamanitra vonjena, zany hoe fomba fiasan'Andriamanitra manko a tia anatanteraka ny programmany izy, dia afaka miseho izy, fa fomba fiasan'Andriamanitra tsy miseho mivantana amin'ilay olona tiana anatanterahana ny programmany, dia maniraka mpanompon'Andriamanitra izy a anatanterahana ny programmany amin'ilay olona. Ohatran'ny Israely vao fatotra tany amin'ny tany Egypta, ren'Andriamanitra ny fitarainany, fantatr'Andriamanitra ny alahelo, ary hitan'Andriamanitra ny fampahoriana azy, nidina zao Jehova. Fa tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra Mosesy no nanatanteran'Andriamanitra amin'ny programmany nanafahany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta. Dia ohatr'izay ihany koa isika mahita nyity fahita lavitra ity, Andriamanitra mahita ny fahorianao, Andriamanitra mahita ny etaetam-ponao te hitandrina an'izany fahamarinan'izany marina, Andriamanitra mahita ny fahorianao sy ny fitarainanao ny amin'ny zavatra mianjady anao eo amin'ny fiainanao. Dia afaka midina mivantana izy, fa ny tena fomba fiasan'Andriamanitra maniraka mpanompo tahaka an'izao, hitondrana famonjena, hitondrana fanafahana, amonjena antsika tsirairay avy. Dia eto a dia te hilaza ary te hiantso antsika sahady hoe ndao ary hiaraka hirotoroto hiditra amin'izany tena fahamarinana zany tsika rehetrarehetra. Tsy hoe tsy marina daholo ny fiangonana rehetrarehetra, fa samy manana ny iantson'Andriamanitra azy, samy manana ny fanomezam-pahasoavana. Fa na ny hiraka na ny rahan'ny tompo a, zay ny any atao. Fa za tsy mijery ny hafa, za tsy manaratsy ny fiangonana-kafa, fa zay na ny rahana na, satria nahazo hafatra manokana tao anatin'ny fivadikanana 700 alina zay nataoko na mpanaoviny tompo a, dia izay no ataoko hoe zay andraikitra izay a no zaraiko amintsika rehetrarehetra eto amin'ity fahita lavitra ity a, ka miantso anao ampitiavana ho anao tena hoe mangetahita fahamarinana. Voalohany aloha arao foana ny fandarana eto isaky ny alatsinainy amin'ny 5 sasany maraina, ny zoma amin'ny 5 sasany maraina, arahanao ito amin'ity fahita lavitra ity. Faharo manao vadingana manantona fa afaka mandray anao a. Manana fotoam-bavaka sika isaky ny sabotsy, isaky ny sabotsy a ao amin'ny espace Mongoté andrefa nambojanahary akaiky ny 3 frères zany, fa ao amin'ny Mongoté en premier étage no manatanteraka ny fotoam-bavaka isika manomboka amin'ny 5 sasany maraina. Ny afahanao mahita an'ilay toerana raha vain'ny nosy ianao zany a, dia ohatrany hoe andeha ho any amin'ny paraky iny ianao zany ho any Akadimahoaka, dia tsy tonga any alavitra be any ianao fa tonga ao aloha ianao mahita Jovena, dia miarakely ny Jovena dia arébus. Eo amin'ny arébus ianao mahita vehivavy manao accueil, manao sarimosy, manao robe lava, miavaka be mihitsy ny fomba fitafiny, manantona azy fotsiny ianao dia ateriny ao am-piangonana izany. Manomboka amin'ny 5 sasany fotoam-bavaka antsika isaky ny sabotsy a, matoka fa Andriamanitra miasa ary Andriamanitra mahery vaika, Andriamanitra mpamindra fo, ny Andriamanitra zay amonjy anao sy hanafaka anao anatin'ny fotoam-bavaka io. Raha ohatra ka mila fifandraisana amiko manokana dia afaka miantso an'ireto larina tariby reto ny 032 56 443 48, 032 56 443 48, na ny 033 91 711 66, 033 91 766, farany any 034 92 543 76, 034 92 543 76. Afaka mifandray amiko amin'io ianao na
message tsotra na appel tsotra afaka mifandray amiko amin'ny WhatsApp ihany koa ianao tsy maninona fa amaly anao ampitiavanao anatin'izany rehetrarehetra izany raha mila vavaka ianao dia afaka mivavaka ao anao raha te eo mivatana ihany koa ianao dia afaka tonga manatrika fotoam-bavaka ianao sabotsy dia rehefa mirava ny fotoam-bavaka raisoko ampitiavana ianao anatin'izany aza menatra manao dinga fa ny tompo tsy manavakavaka fa matoa izy maniraka ny mpanomponoatra zao hiasa aminao izy mbola betsaka ny zavatra mampianariko atsika eto fa sationan'izay fa azao foana ny fandarana dia vitanao ny voninahitryandriamanitra izany ny tenako moa zany apôstôly Andreas niaraka tamintsika teto tao anatin'ity fandarana mahafinaritra be ity vavaka isika amin'izao fotoana izao raha io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy any Nazareta mbola afaka mitory ny teninao teto ny voninahitra ianao no mahatanteraka ny zavatra rehetra dia mangataka ny famindraponao ny fanainao masina hiasa ao anatin'izay afatra izay ho famonjena olona maro ary ny herin'ny teninao hanova fiainan'olona tompo amin'ny anara-maherin' Jesosy avy any Nazareta misaotra raha io raha soantsika rehetra dia samita in'Andriamanitra daholo miamazava ny fahamarinana miamazava ny fahamarinana fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaiky ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao ary toro-teny manangana fiainana fanovana fiainana fampianarana ara-baiboly mbola tsy nisy nitoro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina afaka nareo tsy hoandevo zao ny natoko fahavalo ny andiny ny faharoa amin'ny telopolo fanafahana sy fiaina vaovao andravana reo asana demoni hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas hivavaka ao anao aho 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76 hivavaka ao anao aho tadidio fa velona Jesosy tompo izay toriana aminao avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra miamazava ny fahamarinana